Rakotondratsao Fanja ny anarako mpampianatra mpiariko matematika eny amin'ny université Antananarivo mananjanaka anankitelo. Nahatonga ana hoe hanao matematika aloha voakely zany dia tsy nieritreritra hanao matematika zany mihitsy ny fiainako fa zany nieritreritra hanao hôtesse de l'air. Fa nahatonga ana koa hoe safidy matematika teny Ankatso kitsindrasindra ihany satria fanindray aman-dreniko zany dia hoe hanao dokotera. Dia nanao dokotera, nangataka hianatra tao fa tsy tafiditra, tsy voaray dia anao soratra anarana eny Ankatso zany hoe inona ny ataoko ity dia nandeha dia mpampianatra tao amin'ny scolarité amin'ny matematika zany ny voalohany varavarana voalohany lalovana izy ny antso voalohany zany dia lasa nanavitra tao dia natao any dia zay natafiditra matematika. Sarotra ve matematika? Tsy fantatro hoe sarotra ve le isa tsy sarotra fa ho anahy aloha raha matematika tsy ao amin'ilay haiko tena miteny hoe sarotra amin'ny matematika, tsy voatery haiko daholo rehefa matematika fa matematicien zany dia le fisainanao amin'ny matematika mihitsy rehefa ao aminao le fisainanao amin'ny matematika zany hoe fisainana matematika dia ianao zany rehefa mijery zavatra dia mila elatra ny sainao velarina tsara ohatry zao dia vonona ndray zavatra be dia be, zay le matematika. Fa raha vao manao tery saina dia ohatry zao ianao dia sarotra be ho anao na ny fiarahamonina ary sarotra be anao. Ny vehivavy zany raha vao misava lalana amin'ny matematika dia mafimafy kely ny fiainany tsy hoe teto Madagasikara ihany fa ny vehivavy voalohany misava lalana tamin'ny matematika zao fantatra hoe izy io Rosiana izy io dia nahazo doktora voalohany tamin'ny matematika raha matoy tany Eropa. Fa io zany sarotra be ho anazy nahazo toerana teo amin'ny matematika. Ny vehivavy zany tsy nahazo nanao hoe mampiseho vokatra matematika teo amin'ny siansa mihitsy ny ankabeazany ohatran'izay satria vao tamin'ny maraina zao nahita hoe nivadiny Einstein koa niara-niasa taminy ary ny tenen'ny Einstein mihitsy hoe ny 20% ny asa izay nataony io niarahany tamin'ny vadiny io fa tsy nahazo nisoratana mihitsy ny anaran'ny vadiny io satria Einstein mihitsy natsapa fa hoe tsy voky tony zavatra tony raha vao asiana anaram-behivavy. Le vehivavy siantifika mihitsy zany ohatran'ny sanatria angamba ohatran'ny hoe mpamosavy ny fandraisan'ny fiarahamonina azy dia tsy tsara loatra ny fanerasera aminy. Amin'ilay matematika loatra amin'izao tsy vitsy ny olona misehatra aminazy, tsy eto Madagasikara ihany fa na reny tafirenena mandroso reny azy. Raha misy olona 700 ao amin'ny département ka misy vehivavy 3 dia efa be dia be zany. Raha eto Madagasikara angamba izay mbola vao isa amin'ny rantsa vasa tanana vehivavy mampianatra matematika amin'ny université. Ilay vehivavy 3 niara-niasa tamiko tamin'izany ary izy fa misotro ronono daholo dia izany indray zany zao ny zokiny. Dia misy rovavy ao amin'ny matematika dia ny amin'ny politika mety misy vitsivitsy dia ny any Fianaratsoa misy dia tsy fantako ny any Degaule misy mbola tsy reko fa raha vao isa amin'ny ratsan-tanana ho azahay. Matematika ho an'ny rehetra izay lono azy teneny ho an'ny rehetra io ary tsy misy hoe vehivavy na lehilahy fa tokony hazaka daholo izay tia matematika izay tia mikajikajy dia tokony hazaka ny matematika daholo. Fa le olona mihitsy no misafidy hoe hanao matematika sa tsia. Dia ny fahitana aloha zany zao dia vitsy ny vehivavy manao matematika. Izay aloha ny zava misy izay tsy afena ary ambany kely ny tany vehivavy manao matematika. Nefa kosa izay zavatra izay zany misy ezaka manokana tokony ho ataony rehetra mihitsiny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana mihitsy eo no mitodiako kely satria raha lasa literaira daholo tsika menakavy izay zavatra izay no efa mitranga amin'izao fotoana izao efa 520% sisa ny mpianatra manao siantifika fa 570% no efa literaira. Zavatra mampitahotra be zany mampitahotra be zany eo amin'ny sehatry satria ny siansa ny fototry ny fandrosoana fototry ny fampandrosoana ka raha ny siansa no ny vitsy an'iza dia tena mampitahotra ilay firenena. Ny mpianatra nampianarinay ao amin'ny matematika efa betsaka be dia be ny mpianatra tao
afaka mampianatra amin'ny université fa tsy fantatry hoe fa manino reny ankizy vavy reny a reny tovavy reny tsy raisina amin'ny université raha université tsisy fianarana matematika izany dia tsy hitako izay maha-université azy za manokana mijery an'izay tokony isy mpampianatra matematika daholo ny université rehetra fa tsy hoe manokatra université ianao dia zay langy fotsiny dia zay tsy mila matematika fa tsy mianatra lojika anga ianareo tsy mianatra ny fomba nareo manao filozofia fa tsy mila fa mitraikefan'ny matematika amin'ny fomba fanaovana fizohikevitra aminareo mpianatra lalàna ve tsy tokony anaraka fizohikevitra matematika za zany a ny olona rehetrarehetra zany tokony hanao matematika daholo any amin'ny fitsaboana any amin'ny rehetrarehetra ninona zavatra atao zany tokony sy matematika daholo